Faly miarabanao indray a tonga amin'ny tapany fafito amin'ny ty resaka fizahan-toetra sy fakam-panahy ity sika marina fa izy ity tokony natao tamin'ny direkta zany fa nohony tsy fampin'ny fotoana de midinganina de araky nampanantenainy atsika dia omenatsika eto izy zany androany zavatra tiana ambara de ohatra zao hoe fa maninona eo fiainatsika nefa tsika mpino kristianina manana ny tompo arovan'ny tompo misy foana ny olana, misy ny fijaliana, misy ny fasairanana, misy ny fahantrana, misy ny tsy fampim-bola, eo ny fahoriana isan-karazany, mety aretina, ny fahafatesana, ny fahafatesan'ny havana sy ny olana isan-karazany zay mitrangy eo amin'ny fiainatsika. Fa maninona ny misy ireny zavatra ireny, inona ny tena anton'ireny zavatra ireny, izay zany no hojerentsika anio. Fa tsara ihany mamitina kely ny zavatra efa hitatsika tany aloha hatramin'izay voalohany de mijeritsika ny momba an'Andriamanitra hoe Andriamanitra de tsy refesy mandidy ary izy no mandahatra sy manapaka an'izao zavatra rehetra zao, ary tsy misy zavatra tongatonga ho azy indrindra eo amin'ny fiainan'ny mpino raha tsy avelan'Andriamanitra hitranga sy hiseho izany zavatra zany. Zay no resantsika voalohany aveo tsika de nijery ny famaritana ny fizahan-toetra sy fakam-panahy hoe raha ny tena marina indrindra ty amin'ny testamenta vaovao de teny ray ihany no andikainan'izy io de ny hoe perasmos, satria tena zavatra anankiray mitrangy eo amin'ny fiainatsika izy fa misy antony anankiroa fotsiny mety mahatonga azy zany de tao aorian'izay tsika nijery an'ireo nahatonga an'izany fizahan-toetra mahatonga an'izany fakam-panahy zany de fantatsika ny resantsika tamin'izay hoe Andriamanitra de tsy maka fanahy zany ary tsy manao zay alavo antsika zany, fa ny devoly no maka fanahintsika ary eo koa zao tontolo zao amin'ny alalan'ny filan'ny maso, filan'ny nofo ary nyrehaka momba zao fiainan'izao. Zay zany tena mampanotatsika fa ny tena lehibe indrindra de isika lay izao ihany, io no tena mahatonga atsika manota zany satria io filan'lay izao io ny fitak'izy io no mampanota atsika zany fa tsy avy amin'Andriamanitra velively akory. Ka raha niresaka tsika teloha aloha hoe raha ihany ny fizahan-toetra sy fakam-panahy ny ilazan'ny baiboly azy fa ny tanjony fotsiny samy hafa de tahak'izao hoe ny fizahan-toetra, ny fakam-panahy zany dia ny devoly no maka fanahy amin'ny alalan'izao tontolo zao ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso ary ny rehaka momba zao fiainan'izao fa ny tompony andraikitra mampanota atsika de isika ihany, lay izao lay filana ao anatiko ihany no mampanota anahy amin'ireny zavatra ireny. Nefa de Andriamanitra koa miasa ao anatin'izay zavatra izay mizaha toetra atsika. Raha ny devoly manao zay andavo atsika rehefa lavitsika de isika no mahatonga atsika ho lava, de Andriamanitra kosa nefa manao zay raha ny ilazantsika maha-olombelona atsika azy hampiakatra klasy atsika kokoa, de zay ny ampandalovany sedra sy fizahan-toetra atsika amin'iny zavatra iny ihany zany de Andriamanitra mampiakatra klasy atsika kokoa zany ao anatin'le izy. Dia ny fahaefatra moa zany ny nijeritsika ny fakam-panahy ny Adama sy Jesosy Kristy neny Adama sy Eva de fantatsika hoe innocent ry zareo ary ny aina tao anatin'ny fahafenoana tanteraka tao Edena, kanefany rehefa mody nanao azy namana ny menarana ary rehefa aveo dia namadika ny tenin'Andriamanitra zany olana ny tenin'Andriamanitra de nisarika azy amin'ny zavatra zao tontolo zao dia latsaka tao anatin'ny fahotany Adama sy Eva dia nanaraka an'izay avokoa ny taranany rehetrarehetra. Zay neny Adama sy Eva fa neny Jesosy Kristy kosa masina azy de na de teo amina toerana dezera tsy misy ninninona ary izy tany anefitra dia tsy nanaiky ho fitahana amin'ny tenin'Andriamanitra fa natoky hatrany ny tenin'Andriamanitra hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa izy, ary tenin'Andriamanitra io mihitsy no nampiasainy andresena ny
devoly na dia atao aza hoe ampiasa tenin'Andriamanitra koa ny devoly a zay aolany hatrany a mba mitahana ny Jesosy Kristy zany a lay salamy fa sivifolo zay tian'ny olona am'izao fotoana zao a dia tsy azony zany Jesosy Kristy tsy maka-fanahin'Andriamanitra izany a izy zay a ny fakam-panahy tsy miova mihitsy zavatra ampiasain'ny demonia zany rehefa maka-fanahy antsika ary nyresaka ny fizotry ny fizahan-toetra ndray tsika de ijoba no nresantsika tao anatin'izay a ijoba zay tena hoe jaly niara ny zavatra mafy rehetra nataon'ny satana nefa teo moa de hitantsika hoe tsy afaka nandeha nioatra n'izay navelan'Andriamanitra ho alehany a i satana tamin'ny joba akoatr'izay de teo izy telo namany zay nipanga azy hatrany a kanefa de tsy niala tao anatin'izany joba satria tena marina ny tenin'Andriamanitra hoe manome lalana ihany koa izy a ahafahana ao anatin'izay fizahan-toetra izay dia tamin'ny farany moa efa nijery antsika hoe inona ny andresena anazy a de voalohany lay mijery an' Jesosy Kristy lay tompony finoantsika sy mpanefa azy a izay niaritra ny fakam-panahy ihany koa kanefa tsy nanana ota dia Jesosy Kristy zany no afaka mamonjy atsika de akoatran'izay moa de eo ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra zany a zay ngeza be a ihany koa satria ny atao amin'ny tenin'Andriamanitra de tsisy afa-tsy mijery an' Jesosy Kristy ary ny vavaka dia ny fangatahana fanampiana famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy zay ny fandresena azy a fa hiditra amin'ny vokatry ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy am'izay ary tsika hoe inona ny anton'izany ity a de raisitsika manokana vao amin'ny joba Jakoba toko voalohany andiny faharokatra amin'ny fafito ambin'ny folo zany a no akatsika azy Jakoba toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo zay tsy ho vakitsika misesy zany tsy ho vakitsika miaraka zany fa alefatsika tsikelikely a amin'ny akatsika ny vokatry ny fizahan-toetra na sy ny fakam-panahy zany de vakitsika manomboka amin'ny andiny faharokatra amin'ny faefatra aloha hoe ry rahalahy ataovy fifaliana avokoa na de efa hiara-ny fizahan-toetra samihafa azy ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo de mahatonga faharetana areo ka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy ampina amin'inona na amin'inona ataovy fifaliana avokoa na de rehefa hiara-ny fizahan-toetra samihafa azy ianareo izy satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo de mahatonga faharetana dia arak'izay zany de hitantsika hoe ny faharetana dia mariky ny fahamatorana hitantsika ny ankizy kely a tsy maharitra ela be mipetraka eo zany fa tsy maintsy mitsangana mandehandeha mikitikitika an'ity seroa dia tsy manana faharetana mihitsy le ankizy fa ny olona manana faharetana zany dia ny olona matotra ka nidikany voalohany zany raha miteny izy atao fifaliana na de efa hiara-ny fizahan-toetra raha de zao hoe satria ny faharetana satria miteraka faharetana ny fizahan-toetra zany hoe mahatonga atsika ho matotra kokoa ary mahavita asa tsara ozy izy a araka ny voalazany teo natao hitombona zany natao hitombona amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy zany a ny fizahan-toetra tsy rindrina hanakana atsika tsy handroso akory ny fizahan-toetra na de zavatra mafy ara ny lalovantsika ao anatin'izany fizahan-toetra zany a de tsy rindrina anakana akory izy fa tetezana iampitana tetezana andehanana lavitra kokoa zay a no fitrangan'ny fizahan-toetra ampiorina kokoa atsika amin'ny finoana zay mihitsy olona zay ny teo hoe fizahan-toetra ny finoanareo fantatsika fa ny zavatra mafy eo amin'ny fiainantsika de miteraka zavatra tsara foana zay le izy mety mafy le izy fa miteraka zavatra tsara ohatra zany rehefa manao fanatanjahan-tentsika dia misy ny fanazara-tena mafy zay ataon'ny olona zay manao sport a manao fanatanjahan-tena de tena hoe mafy marary enjana mihitsy reny tsemboka mihitsy izy mety marary tratran'ny courbature rehefa avy eo fa arakaraky ny anaovan'ny olona ray fanazara-tena mafy a
no azahoany fandresena no ahitany vokatra tsara eo amin'ny fiainany reny olona zay mavita mahatratra ny record mondial amin'ny azakazaka sy amin'ny zavatra isan-karazany reny dia manao tahaka izany foana na ohatra ray jerentsika ny amin'ny misy sy Cristiano Ronaldo ohatra dia fantatra zany hoe rehefa vita ny entraînement rehetra dia izy volary kosa mbola mitohy hatrany ny amin'ny dakabaolina sy ny isan-karazany de izay ny avitan'ny zavatra betsaka de ohatr'izay koa zany tsika anaovan'Andriamanitra tsika karazana fanazara-tena ho atsika ihany koa zany ny fizahan-toetra eo fiainantsika ary zay ny teneny hoe tokony hiteraka fifaliana ao atsika zany satria zany no ahafahantsika mahavita asa tsara rehefa manana fahamatorana tsika de manana faharetana zany. Ny Romanina 5:5-7 de miteny mitovy amin'ny Jakoba mihitsy Paoly manao hoe tsy zany ihany anefa fa mirehareha koa sika na de amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana de mahatonga faharetana. Tanareo ny fahoriana de mahatonga faharetana, ny faharetana de mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, fahatsara-panahy voazahatoetra de mahatonga fanantenana. Ny olona manana tsara fanahy de tsy tsara fanataitaitra fotsiny rehefa atao zavatra tsara fa mipetraka foana ny atsara-panahiny de ny olona efa miaritra zavatra, manana faharetana, miaritra fahoriana satria fa nandalo fizahan-toetra betsaka de miteraka fanantenana zany any amin'ny farany. De raha toy izantsika ihany le Jakoba 1:5 zao de ozy hoe raha misy aminareo tsy ampy fahendrena de aoka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mba mandatsy fa omena azy zany nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy salasala akory fa izay misalasala de toy ny alodranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany koa aoka tsy anapo andray zavatra amin'ny tompo ny olona toy izany, olona mirosaina izy miovaova amin'ny alehany rehetra. Indraindray rehefa anaty olana isika ao anatin'ny fizahan-toetra zavatra mafy zay lalovana de tsy hita tsony zay atao, very hevitra ozy ny fitenenana inona no atao dia eo indrindra ny tenin'Andriamanitra mitarika atsika hoe mila manantona anazy, mangataka mivavaka mangataka fahendrena ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo ny olana zany ny fizahan-toetra zany ny mampanantona atsika n'Andriamanitra kokoa. Rehefa mety ny atao ohatra ny vitatsika ny zavatra rehetra rehefa zavatra efa haitsika sy fanaotsika de ohatra ny tsy mila an'Andriamanitra tsika fa ny zavatra mafy sy tsy mety eo amin'ny fiainantsika no mahatonga atsika hanantona anazy ary zay mihitsy ny tena tadiavin'Andriamanitra io ny vavaka valian'Andriamanitra hatrany zany de ny fagnatahana fahendrena avy aminy, fagnatahana torohevitra torolalana avy amin'Andriamanitra, ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra io zany vavaka tena valian'Andriamanitra mihitsy ary ohatr'izany foana ny vavaka zay ataon'ny Paoly amin'ny fiandohan'ny epistiliny rehetra zany ka ny tanjon'ny fizahan-toetra de ampioripaka ny finoantsika, ny ampioripaka ny finoantsika. Ohatra zany zao hoe misy ramatoa anankiray maditra be ny zanany dia no miditra ny zanany tsy hitany intsony zay atao de mivavaka foana izy ho an'io zanany io. Ohatr'izay ny zavatra mitranga lasa mitoraka amin'Andriamanitra foana izy mitady an'io zanany io kanefa ny mila fantatsika fa izay le nitadiavin'Andriamanitra. Ny fanovanan'io zanany io ne zavatra ao anatin'ny ray mpimaso de vitan'Andriamanitra manova an'izany fa avelany ho tahak'izao le zaza aloha mba hahatonga anao hanantona anazy foana fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika de isika zay manantona an'Andriamanitra, ny atsika ny olantsika no mahamaika atsika fa ny an'Andriamanitra isika manantona azy, isika mifandray aminy no tena mahamaika an'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra de zay no avelany hitrangan'ireny zavatra ireny hoe tsy mivaingana ny olanao, ny fahantranao, ny aretinao, ny ditra ny zanakao ohatra sy ny sisa na ny vadinao tsy mivaingana ireny satria amin'izay ianao mitoraka ny amin'ny foana, zay zavatra tena tadiavin'Andriamanitra. 9 aoka ny rahalahy zay mahantra hanao ny fanandratana azy ho reharehany ary ny mpanankarekina kosa de ny fietreny satria ho levina tahaka ny vonin'ny ahitra izy fa miposaka ny masoandro mba amin'ny andro mahamay
mampalazo ny ahitra zany ka mihitsana ny voniny ary levona ny tsara tarehany. Toy izany koa no fahalazo ny mpanan-karena amin'ny raharaha ataony. Eto indray Jakoba dia miresaka ny arena zany ka ny tanjon'ny fizahan-toetra dia ny ahafahantsika mipetraka amin'ny toerana izay misy atsika zany, satria mandalo ny toeranao amin'ny fiarahamonina. Zay no lazainy hoe aoka ny rahalahy izay manitra hanao ny fisandrantany ho reharehany ary ny mpanan-karena kosa hanao ny fietreny. Mandalo ny toerany amin'ny fiarahamonina, kodiara-tsarety ozy ny malagasy zay androany ianao ambony manana be fa rapitso tsy fantatra ny hitranga, ary androany ianao mety sahirana fa rapitso ianao mba anambola ihany. Levona tahaka ny vonin'ny ahitra ozy izy ny voninahitry ny olona. Eto de tena tsara mihitsy ny ilazany Jakoba azy hoe ny voninahitra ny tahaka ny vonin'ny ahitra fotsiny, mandalo vetivety vao miposaka amin'ny masoandro dia levona reny de tahak'izay koa ny voninahitra, ny arena sy ny isan-karazany. Ka ny tena ahalalana zany hoe tena miorina tsara ianao tsy filany zavatra fotsiny no ivavahanao sy tadiavanao an'Andriamanitra, dia ny fizahan-toetra ihany no mitondra anao amin'izay zavatra zay. Ary izany mihitsy zavatra nataon'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra hitranga tamin'ny Jakoba, satria fantatsika fa izay mihitsy lay lazainy ny devoly tamin'ny Jakoba, amin'ny Jakoba toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 1:12 hoe ary Satana dia namaly ny tompo hoe moa tsy fanantenany zavatra ihany va ny atahoran'ny Jakoba an'Andriamanitra. Moa tsy fanantenany zavatra ihany va ny atahoran'ny Jakoba an'Andriamanitra. Tsy ianao va ny nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omba manondrana, fa atsory eny ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao azy izy. Tena mamperitreritra io tenin'ny Jakoba io, ary tia nampitaina amin'izay olona milaza azy ho kristianina rehetra hoe inona ny antony ivavahanao, inona ny antony ivavahanao. Sao de fanantenana zavatra ihany, fanantenana fitahiana, fanantenana mpilamina fiainana fotsiny, ampanankarena, vany olana rehetra sy ny isan-karazany. Sao de izany no tadiavinao, fa raha izany no tadiavinao de io no tenen'ny devoly hoe tsory enge ny tananao de tendreo izay ananany rehetra, fa andahanao eo masonao io olona io, andahanao eo masonao. Andriamanitra sa ny fitahian'Andriamanitra ny tadiavinao. Ka ny fizahan-toetra zany no mampiseho hoe Andriamanitra ve no ifikiranao sa ny fitahian'Andriamanitra no mahatonga anao mivavaka io hitady fitahiana fotsiny avy amin'Andriamanitra. Ka ny fizahan-toetra ihany zany no ahitana hoe tsy fanantenany zavatra, fa tena hoe Jehova ny lovako izy Davida ao amin'ny Salamo 112. Ny Hebreo toko 10 2:30 ka hatramin'ny 1:30 koa de jereo ny fitranga an'ilay vokatry ilay fizahan-toetra eo amin'reto olona nanoratan'ny mpanoratra ny Hebreo reto ozy izy hoe fa tsarovo ny andro fahiny izay niaretanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehetra rehefa nandray ny mazava ianareo. Ny izy efa nandray ny mazava indray zay vao niaritra fahoriana, niaritra ady mafy. Zany ny zavatra nitranga tamin'ireto olona reo. Indraindray ozy izy de natao faneso no ny faharatsiana sy ny fampahoriana ianareo. Zany ve mba mpivavaka, zany ve mba kristianina, jereo izy komosomosy ohatran'io sy ny isan-karazany. Natao faneso no ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa de tonga naman'izay azon'izany. Rehefa tsy ianao ny tratra dia ny rahalahy sy anabavinao amin'ny tompo ny tratran'izany. Fa sady niara-niaritra damin'izay mifatotra ianareo, io zany satria rehefa ny rahalahy ny vo de niara-niaritra tamin'izay mifatotra ianareo tao anaty fanenjehana tamin'izany fotoana izany, no jereo tsara ty, no ny faly raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo de manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Jereo tsara, norobaina ozy izy ny fanananareo de inona no nitranga? Ny faly, satria ny fizahan-toetra miteraka fifaliana foana. Fa maninona tsisy olona afaka hifaly zany raha robaina ny fananany, kely anananao indray ve mbola misy maka indray?
satria fantatrareo fa ianareo de manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Zay ny olona manana finoana dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra ao amin'ny tompo, fa tsy lay zavatra materialy mandalo tahaka amin'ny voniny ahitra ity an-tany fotsiny zany. Indrindra ny fahadimy amby telopolo de ozy ka aza manary ny fahatokianareo zay misy valisoa lehibe, aza manary ny fahatokianareo zay misy valisoa lehibe, fa tokony hanana faharetany ianareo mba azahoanareo zay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanareo verina foana le faharetana, verina foana le fifaliana, verina foana le fahatokiana, verina foana le finoana miorina tsara ao amin'Andriamanitra fa tsy ao amin'ny zavatra izay ananana ety ambonin'ny tany fotsiny zay mandalo ireny zavatra ireny. Dia raha toizintsika ihany ny Jakoba niny faharoa amby folo de ozy hoe sambatra zay maharitra fakam-panahy. Fa rehefa voazahatoetra izy de handray ny satroboninahitry ny fiainana zay nolazain'ny tompo mena zay tia azy. Sambatra zay olona maharitra fakam-panahy de resan'ireny fakam-panahy fa perasmosiana fakam-panahina ny fizahan-toetra fa miteraka fahasambarana zany. Rehefa tsy latsaka ao anaty fakam-panahy ianao, rehefa tsy latsaka anaty fahotana ianao rehefa lay toetra. Hitanareo sambatra zay olona maharitra fakam-panahy izy de aveo lazainy hoe rehefa voazahatoetra izy, zany hoe fakam-panahy ny lalovany kanefa tsy latsaka tao anatin'izy dia olona voazahatoetra zany olona io, de handray ny satroboninahitry ny fiainana zay ho lazain'ny tompo omena zay te azy izy. Ny satroboninahitra fiainana entiny de fiainana mandrakizay zany, fiainana mandrakizay zany, tsy zavatra materialy zany fa fiainana. Ary izay ny valim-pity. Dia misy fampianarana gasy mahay mamaky baiboly momba ny resaka valim-pity any azonao jerena tsara ny dikan'izany fa tena mahazo valim-pity avy amin'ny tompo mihitsy ny olona zay maharitra fakam-panahy, ny olona zay voazahatoetra tahaka ny memo izy ka lasa madio ny volamena na ny volafotsy rehefa zahana toetra de me madio miala avokoa ny loto rehetra, scorie ozy ny teny frantsay ao anatin'ireny volamena na volafotsy ireny arakaraky ny amafin'ny memo na amafin'ny laforo izay lalovan'le volamena na volafotsy zany. Zay le fizahan-toetra, zay le fakam-panahy dia mahazo satroboninahitra fiainana avy eo. Ny petera voalohany toko voalohany andiny fahenina sy fafito koa dia milaza zany. Zany no iravoravonareo, hitanareo verina foana le fifaliana. Na de ampahalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fizahan-toetra maro samihafa zay aranareo, raha tsy maintsy hisy zany, fa tsy maintsy misy zany raha mbola kristianina ianao de misy zavatra mafy foana tsy maintsy lalovanareo. Mba ho antom-piderana sy voninahitra ary fankalazana amin'ny sehoany Jesosy Kristy ny finoanareo manino ozy izy? Finoanareo voazahatoetra zay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na de voazahatoetra tamin'ny afo azy. Hitantsika tsara ilay finoana eto zany rehefa mandalo fizahan-toetra isan-karazany ampalelovina vetivety de misy fifaliana ao anaty satria fantatrao zay le fahantenana hoe finoana voazahatoetra, finoana tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, finoana voazahatoetra, ny volamena zay voazahatoetra amin'ny afo de mety ho simba ihany, nefa zany anisan'ny zavatra faramaritra eto ambonin'ny tany ny volamena dia mety ho simba ihany zany ozy izy na de voazahatoetra tamin'ny afo azy. Fa ny finoanareo kosa rehefa voazahatoetra amin'ny olana isan-karazany, fahoriana maro isan-karazany dia tsara lavitra rehefa miverina i Jesosy Kristy. De toizantsika ihany andiny fahatelo amby folo zao tsika, fahenina amby folo zao tsika amin'ny Jakoba zany, aza mety fitahana ianareo rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra de avy any ambony, midina avy amin'ny ray fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fivadihana. Zay teo aloha moa zany fahatelo amby folo sy ny toeny le fakam-panahy, Andriamanitra tsy maka fanahy fa eto izy milaza hoe ny fanomezan-tsoa rehetra
ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony eo amin'ny fiainanao rehetra avy amin'Andriamanitra daholo zany a raha iny fahazavana tsy misy fiovaovana na aloky ny fivadiana ka raha nisy olana ny lalovanao teo aloha de ny hahatsara anao zany fanomezana ho anao zany ahasoa anao a izany zavatra zany ary zay tsara foana zany zavatra zay omen'Andriamanitra atsika na dia mafy ary izy na de tsy azotsika ary izy amin'ny voalohany i Joba anie tsy nahazo mihitsy ny defi ny resaka ny fanaovan'Andriamanitra sy Satany hatramin'ny farany tsy nahazotsika ny mahafantatra an'izany Joba tsy nahazo an'izany mihitsy hatramin'ny farany fa Joba kosa natoky de tahak'izay koa tsika ny zavatra tsy azotsika ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika indray a mafy foana kanefa de zao hoe tsara foana no ambadika eo a na dia mafy ary a izany ary zay no tianyty romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo haitsika tsara ary efa tamin'izany Paoly ny teny hoe fantatsika ozy izy fantatsika koa fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra de izay voantso araka ny fikasan'ny raha teo satria izay fantany mialoha ny tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy teny anankiray mifampitohy io afehezanteny mitohy tsara io a hoe inona ny dikan'le hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa de ny andiny fahasivy amby roapolo izy hoe satria io ny antony de fantatsika ny zavatra rehetra lazainy eto zany le zavatra mahafinaritra zavatra mahafaly le lazaintsika hoe fitahina le lazaintsika hoe zavatra avy amin'ny tompo rehetrarehetra reny a de miara-miasa atsika atonga atsika asoa atsika reny fa ao anatin'ny zavatra rehetra koa ny olana ny fahoriana ny zavatra mafy lalovantsika ny sedra sy ny fijaliana rehetra iainantsika de ao anatin'ny zavatra rehetra zay miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra izany inona ny antony fa maninona ny mahasoa le izy inona ny dikan'le mahasoa satria ozy izy hoe isika ozy izy voantso a de fatany mialoha de nitendreny ko mba hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy zany hoe izay ny tena tanjo ny fizahan-toetra zay ny tena tanjo ny rerolana zay lalovantsika reny atonga atsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy atonga atsika hanana an'le fahatsara-panahy voazahan-toetra tahaka ny fahatsara-panahiny Jesosy Kristy izay ny tanjon'Andriamanitra atonga atsika ho tian'Andriamanitra bebe kokoa hatrany fa tsy tia ny zavatra nomeny fotsiny na tia ny fitahian'Andriamanitra fotsiny fa ho tian'Andriamanitra bebe kokoa hatrany a dia hitovy endrika amin'ny zanany ho lamatoa amin'ny zavatra maro zay ny tena tanjon'Andriamanitra ny fizahan-toetra amin'ny zavatra mafy zay lalovantsika eo amin'ny fiainantsika ka izay no ampaherezana atsika hoe ninona mitranga amin'ny fiainanao a dia miara-miasa atonganao hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy ireny zavatra ireny raha faranantsika ary izy de tahak'izao hoe ny vokatry ny fizahan-toetra zany a de hitantsika hoe famatorana ara-panahy satria lasa manana faharetana ianao amin'ny fiainana ary faharetana de fantatsika fa vokatry ny fanahy zany de manana fahamatorana ara-panahy tsika rehefa hiaran'ny fizahan-toetra sy ny fahoriana ny fijaliana isan-karazany faharoa de fifaliana tanteraka izany no iravoravonareo mifaly zay foana ny lazainy raha ao anatin'ny fizahan-toetra isika ny anananao fifaliana eto amin'ity fiainany ity a no isin'ireny zavatra reny fa na ny tsy mpino ary rehefa misy olana ka mivany olana rehefa aveo de faly izy fa isika na ao anaty olana ary de fa sain'ny tenin'Andriamanitra mifaly satria fantatsika fa miara-miasa atonga atsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy reny ny fifaliana koa dia vokatry ny fanahy ny voasary izay pitserina mety marary izy rehefa pitserina fa rehefa pitserina ny voasary a de zay no manome ranom-boasary mamy tsara mahasoa mahatsara atsika de tahak'izay ihany koa isika mahatonga atsika mamoaka vokatry ny fanahy de rehefa mandalo fizahan-toetra isika mampiorina ny finoantsika io dia hitantsika teo fidelité izy amina finoana ihany koa na fahamarinany a no lazainy azy amin'ny teny malagasy amin'ny vokatry ny fanahy mba mampiorina ny finoana tsara lavitra zay voazahady mihoatra ny volamena voazahan-toetra amin'ny afo ny finoantsika rehefa mandalo fizahan-toetra isika ary mampifikitra atsika amin'Andriamanitra de fantatsika zany rehefa mafy de manantona an'Andriamanitra foana tsika rehefa milamina ny fiainana
de adinidino eny Andriamanitra fa rehefa mafy fiainana de fikitra amin'Andriamanitra trano foana isika. Zay ny antony io zavatra io, fa tsy lozany io farany io fa fiadanana ihany koa de avokatry ny fanahy anankiray, miteraka fanantenana zany rehetrarehetra zany. Anisan'ny zavatra mitoetra tsy miala mihitsy ny fanantenana tahaka ny finoana sy ny fitiavana zavatra hafa rehetra dia mandalo avokoa. De ny farany moa de fahasambarana tanteraka, sambatra zay maharitra fakam-panahy tahaka ny Joba hozy izy ny bokin'ny Jakoba teo miteraka fahasambarana tanteraka ho amin'ny fiainantsika ny fizahan-toetra. Ka dia izay no ampaherezana antsika na mafy na mora n'inona mitranga amin'ny fiainantsika de fataro fa eo ambany fitantanan'Andriamanitra avokoa reny, eo ambany contrôlen'Andriamanitra reny ary avelan'Andriamanitra hitsangy reny mba hampandroso anao, mba hampiorina anao aminy koa, hahatonga anao tsaratsara kokoa, hahatonga anao hanana fandresena mipetraka kokoa hatrany. De zay ny antony fizahan-toetra sy fakam-panahy. Vidéo 7 nozaraina tamintsika tato ho ato zay. Mirary soa antsika rehetra.